Fifaliana manokana ho andray ry mpiaino malala mpanaraka izao fandarana izao no miaraba atsika amin'ny fomba manokana amin'ity androany ity fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy manantena indray isika fa azo fampahirezana amin'Andriamanitra amin'ny alalany teniny ka dia etsika anondrika alohantsika hivavaka. Ray masina any an-danitro, ny teninao ane no hitondra finoanao anay ary ny teninao tompo no ampahery anay. Aoka mifanahinao ao aminay ary anapotipotika amin'ny fizahozahoana rehetra ary aoka ny teninao no anjaka eo amin'ny fiainanay. Tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Raha iso ny tenin'Andriamanitra eny am-pelatanantsika ao amin'ny Daniel toko 7:4 ka hatramin'ny 17. Daniel toko 7:4 ka hatramin'ny 17. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe: moa fanahininareo va ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, no tsy mba hanomponareo ny Andriamanitro na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny fanenony Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Saboka sy ny Vali sy ny Saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany ka mekohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo, dia tsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany? Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Izany tenin'Andriamanitra izany no isotomantsika fampaherezana amin'ity androany ity. Ry mpiaino malala, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny aretina. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny atao hoe coronavirus, dia maro ny aretina ivelan'izany. Karazana aretina, tuberculose, ny cancer ny mamiadana, zavatra maro isan-karazany, maro. Kanefa anankiray amin'ny aretina misy amin'izao fotoana izao koa, lay aretina antsoina hoe spirituel amnésie. Raha dika amin'ny teny tsotsotra izy io dia ny hoe fanadinoana, azafady, veritadidy ara-panahy. Veritadidy ara-panahy. Ao anatin'ny aretin'ny olombelona zany. Zany atao hoe veritadidy ara-panahy izany. Zany hoe matetika zany tsika olombelona ny manadino ny fitahiana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Misy amintsika ihany koa ny manadino misaotra mihitsy. Misy zany dia adino tanteraka ilay izy ary misy ny manadino misaotra an'Andriamanitra ary misy ary mamaika dia ny hoe andrandra fitahiana indray. Mijery ny fitahiana ho avy manaraka fa ny fitahiana tamin'ny lasa adino. Ary izay ilay antsoina hoe veritadidy ara-panahy. Tsy fantatra akory ny tian'Andriamanitra atao dia efa maninona sady ianao, efa midera, efa manao zavatra hafa. Ary izay ilay antsoina hoe finoana tsy tonga volana. Finoana tsy tonga volana. Raha mijery ny tantaran'i Nebokadnezara isika dia tratrany io aretina io Nebokadnezara. Io finoana tsy tonga volana io. Raha mijery tsika ao Daniel toko 2 dia mahita ny tantaran'ilay nofony Nebokadnezara ary tsisy nafantatra ny nofony afa-tsy Daniel. Ary efa nampahafantarin'i Daniel anazy ny hevitry ny nofy. Kanefa tsy niandry akory izy hoe inona daholo ny hevitry ny nofy rehetra dia niendrasany ho tanteraka ny atsakany sy andavany, fa tonga izy dia efa naninona
nanao zavatra hafa fantoka tany amin'ny fitahiana hafa de nanao an'lay sary olona volamena izy hatrany tampon-doka hatrany apaladia lay fahitana hitany nefa lay nofy hitany naseho tamin'ny Daniela de hoe ny sary olona zay tamin'ny alalan'ny raha mijeritsika eo amin'ny andininy faharoa de mahitany hoe zany sary olona izany ozy izy a dia maneho karazana fanjakana amin'ny karazana endrika maro dia ny loza izy de volamena de tsy izay izany fa ianao ry mpanjaka ho Daniel de manarakaraka anao ny fanjakana mediana sy ny persiana zay aseho amin'ny volafotsy naseho tamin'ny alalan'ny karazana via maro isan-karazany izany tsy ny andrasany tanteraka akory ny zavatra rehetra fa tonga izy nanana n'lay finoana tsy tonga volana de nanao sary olona volamena nanomboka hatrany atampon-doka hatraiza hatrany apaladia ty zany de izy no anjaka mandrakizay ary efa nanoratra an'izay mihitsy izy hoe anjaka mandrakizay fanjakan'ny Nebokadnezara ary rehefa mijery isika de zay le hoe finoana tsy tonga volana nahazo fitahiana tamin'Andriamanitra izy nahita nofy izy ary fantany ny hevin'ny nofy kanefa rehefa nahazo fitahiana izy de nisaotra izy kanefa zany fitahiana izany tsy nitondra anazy tany amin'ny fanovana tsy napiakatra ny finoana ary zay le hoe finoana tsy tonga volana tsy tonga tamin'ny tanjona zay nahatrarana azy Daniela toko faharoa andiny fa fito amby efapolo sy ny fahavalo amby efapolo Daniela toko faharoa de ny andiny fa fito amby efapolo sy fahavalo amby efapolo zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny mpanjaka namaly an Daniela ka nanao hoe marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompo mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina ka dia nay nampiseho izany zava-miafina izany ianao andiny fa valo amby efapolo ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olon-kendry ny Babilôna rehetra fantatritsika tsara Daniela fa babo kanefa rehefa tonga tao izy nalala ny nofony mpanjaka dia nahazo ny toerana ambony indrindra nahazo ny toerana ambony indrindra izy satria nalala ny nofony mpanjaka ny mpanjaka nefa vokatra zany nanaiky izy fa ny Andriamanitra reo izy izy dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompony mpanjaka fa izy tsy resy lahatra nanaiky izy kanefa ny nataony sy ny fikasany ihany no ny tanterahany teo amin'ny fiainany ary izay no nitarika anazy anao an'ilay sary olona volamena hatrany atampon-doka hatraiza hatrany apaladia nataon'ilay izy ary rehefa tanteran'ilay izy teto zany izy de manaiky fa ny Andriamanitra Daniela de Andriamanitra ambon'ny Andriamanitra rehetra kanefa de mbola nanao Andriamanitra hafa ndray izy de raha mijery isika amin'ilay vaky teny teo dia mahita isika hoe teny tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abedinego mpanjaka hoe fanahinenareo ve zao tsy miakohaka izao de nampanainona indray ny zava-maneno rehetra aneno izy izy ny zava-maneno rehetra ny tononony teo daholy ka de ho hita hoe ny angatahana de mba hiankohaka am'izany sary olona volamena izany tadidiny izy telo mirahalahy fa tsy anan-javatra afa iankofana akoatran'Andriamanitra izy ary raha mijery isika ny fizotrany tantara dia nampiomanina izy ireo nampanenona ny zava-maneno rehetra kanefa tsy niankohaka tamin'izany sary olona volamena eto dia tsotra ny tenin'ny mpanjaka rehefa tsy miankohaka na mivavaka eo anatrehan'ilay sary olona volamena zay namboarina izy telo mirahalahy Sadraka Mesaka Abedinego dia atao inona isy vokana ary ho atsipy ao amin'ny laforo misy afo mirehatra tsy hoe atsipy fotsiny ao fa nafanaina impito mihitsy zany hoe nafanaina impito lay laforo
de ho atsipy ao rehefa tsy miakohaka. Maro ny olona mandeha miakohaka mivavaka noho ny tahotra sao de isy vokany ohatran'izao de andeha aloha hivavaka ihany de aloha andray baiboly ihany de amaky baiboly fa tetony an'izy telo mirahalahy de tsy izay mihitsy fa izy de vonona ny joro vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra tsy hiala amin'ny teny zay nomen'Andriamanitra azy ary izay ny azy ny fanehoan'ny fivavahany ijoro vavolombelona izy marina fa nomen'Andriamanitra nomen'ny Nebokadnezara azy azafady ny zavatra rehetra nomeny toerana tsara izy ireo kanefa mety ho matikena maso izy am'izany toe-javatra izany sanatria tsy niekohaka izy ireo na asany joro vavolombelona teo anatrehan'ny Andriamanina izy tsy ekohaka teo amin'ny Andriamanitra zay namboarin'olombelona ny fijoroana vavolombelona aneo ny sitrapon'Andriamanitra zany ny tiana isariana ny saitsika ry-piano amin'ity androany ity mahasahia mijoro vavolombelona amin'Andriamanitra am'izay zavatra tiany ampanoviny aminao fa maharo anao izy ary izy mahavita miantoka ny fiainanao izy ange nahary an'izao tontolo izao raha mijery isika ny tany eo amin'ny voary zay namboarin'Andriamanitra dia tahaka ny teboka kely anankiray kanefa nanomezany zanan'ilay tokana mba ho famonjena azy ain'Andriamanitra ny feno toe-javatra rehetra matoki azy na dia ao anatin'ny toe-javatra mamay aza isika na dia ao anatin'ny fizahany-toetra sarotra aza isika de matoki an'Andriamanitra esory ny marimaritra iraisana hoe andao iantsika ry zalahy akohaka fa izy ane ka nanome toerana tsara ny Daniela ho lasa prime ministre mihitsy ifehan'ity fanjakan'ity namatsika iny ndao tsika mba ampilefitra ny lohalitsika kely fotsiny esory ny marimaritra iraisana mahasahia mijoro vavolombelona ary mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy amin'ny tenin'ny mpanjaka esory ny tenin'olombelona fa tsy hitondra fitahina ho atsika zany mety ahasambatra atsika zany fa ao anatin'ny fotoana voafetra ihany fa ny tenin'Andriamanitra dia ahasambatra atsika hatramin'ny mandrakizay ary eto dia misarika atsika rehetra mahasahia mijoro vavolombelona eo amin'ny fiainanao rehefa nandray an' Jesosy ianao rehefa nahita fifaliana ianao miaraka am' Jesosy na de ao anatin'ny fotoatsarotra azy de izao mijoro vavolombelona ampafatiaro amin'ny olona manodidina anao zany Andriamanitra izany ary izany ny tian'Andriamanitra isariana ny sainao am'ty androany ity tian'Andriamanitra ianao mba hijoro vavolombelona azy ampafantatra azy amin'ny olona rehetra manodidina anao raha sitrakao zany de ataovy ary zany ny zavatra irin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao de ho tanterahany aminao ny teny fikasany hoe indro izao momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao inona moa zavatra niseho tamin'ny Sadraka Mesaka Abednego rehefa tsy nety niakohaka izy ireo de fantatritsika tsara afo ny miandry azy kanefa izy ireo de nijoro vavolombelona ampafantatra an'Andriamanitra amin'ny olona eto no fotoana mety indrindra ampafantarana ny olona zany Andriamanitra tsika zany amin'ny fotoana mety tokony ampafantaranao an'Andriamanitra lay mpahary izao tontolo izao de mahasahia mijoro vavolombelona tahaka nataony Sadraka Mesaka ary Abednego ijoro vavolombelona izy ireo nefa inona niandry azy afo miandry azy misy boky anankiray mitantara manao hoe Nebokadnezara ozy izy tamin'io fotoana io dia tsy Nebokadnezara intsony no miteny fa efa Satana mihitsy no ao ambadika satria Nebokadnezara ne nahita ny fahagagana nataon'Andriamanitra aminy tamin'le sary olona zay rehefa nanonofo izy tsisy nahalala ny heviny ary nampafantarin'Andriamanitra azy zany kanefa teto izy de nahagaga mihitsy fa lasa namana afo natao impito Satana mihitsy no efa tao ambadika ary teto de te anambara ny finoany tamin'ny olona rehetra Sadraka sy Mesaka ary Abednego fa na afo mamay afanaina impito aza miandry azy ireo de avonina izy ireo nampiseho ny finoany kanefa kosa etsy ankilany Satana dia mitaky ady amin'izy ireo tiany Satana takina hoe manahoana ny abetsaka ny fitiavany reto ny Andriamanina
tian'andriamanitra tsika ny ampiseho ny finoana, ampiseho ny finoantsika aminazy mandrakariva. Nafanaina ny afo, nafanaina impito, ry ava malala, tadidio fa rehefa manafana ny afo ny satana mba izahana toetra atsika sy testenatsika, tadidio fa nitanjon'andriamanitra ny amelany an'izany andeha, de tiany koa satana mampitombo ny afiny fa tsika kosa mampitombo ny finoantsika ao anatin'izany afanana izany. Eto dia sarotra be fa rehefa natao ny seho ny toejavatra de mahita isika fa natsipy tao anaty afo izy telo mirala fatorana aloha de natsipy ary nagaga de le nanipy ndray ny naniny may, fa izy anankitelo natsipy tao anaty afo lasa efatra. Tsy haiko hoe ahoana ny anazavana an'izany, telo ny natsipy tao lasa efatra, ahoana no anazavantsika rehetra mahay momba matematika zany, telo ny natsipy tao lasa efatra ary nagaga de zao lay fanefatra ozy izy dia tahaka ny zanak'Andriamanitra. Fantanina mipetraka de hoe ahoana no nahalalan'ny Nebokadnezara fa zanak'Andriamanitra, nefa izy mbola tsy nahita ny zanak'Andriamanitra. Ry ava malala, ny alalan'ny olona ny zanak'Andriamanitra dia amin'ny alalantsika zay mijoro vavolombelona ho azy. Ny fijorona vavolombelona nananany Daniela sy ny namantelo latao am'izany lapa izany nahitany Nebokadnezara ny zanak'Andriamanitra, ary teo ny nahitany hoe le fanefatra de tahaka ny zanak'Andriamanitra. Manasa atsika, aprisika atsika mijoro vavolombelona amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tao amin'ny afo izy ireo dia ny tombo ny finoana izy ireo. Ny afo nakarina impito, ny finoana izy ireo koa niakatra avy fitoeny. Ary tian'Andriamanitra koa tsika rehefa mandalo fizahantiotra hitombo sahalan'izany ny finoantsika, fa tsy hiala isika hoe tsy hijoro vavolombelona ho alao aloha anao marimaritra iraisana. Tsy planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao zany ry ava malala, fa ny planin'Andriamanitra ho anao de ny anananao finoana, ka raha ho avy ny zanak'olona dia hita finoana eo aminao izy. Tadidio fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery zany, tadidio fa Andriamanitra de miaraka amintsika na de mandalo fotoan-tsarotra azy isika. Telo ny natsipy tao efatra ary Jesosy de teo anilan'izy ireo. Mitokia amin'ny tenin'Andriamanitra, aza matoky zavatra hafa fa Andriamanitra de vonona ny hiaraka aminao ary vonona ny hiara isedra ny mafy aminao, fa ny finoanao no takian'Andriamanitra aminao. Rehefa mitombo ny finoantsika de ho faly Kristy manoloana an'izany toejavatra izany. Inona ny zavatra tsy hita tao anatin'ilay afo? Fatorana izy ireo, fa rehefa natsipy tao anaty afo tsy hita ilay fatorana. Lay zavatra matorana satanantsika eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ny fizahan-toetra mahamailalovantsika de miva ary mitombo ny finoantsika. Ry ava malala, ny afo izay fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika de tian'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika. Ary rehefa ao anatin'ny fizahan-toetra antsika ny zavatra rehetra matorana satanantsika de miva amin'ny anaran'i Jesosy. Araroty ny fotoana mety rehetra afahantsika mijoro vavolombelona ho an'i Kristy. Aza mangatakandro ampafantary ny olona zany Andriamanitra zany, de ny Andriamanitra Sadraka, Mesaka, Abednego zay namonjy azy ireo tao anatin'ilay lafaoro misy afo mirehatra, mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny fiainantsika olombelona. Ny zavatra iainantsika de mihasarotra, kanefa izao mbola atsony Kristy tsika hijoro vavolombelona am'izao fotoan-tsarotra izao. Atsony Kristy tsika ampafantatra azy amin'ny olona rehetra, fa na de mandalo fotoan-tsarotra azy ianao tsy mamela anao irery Kristy, miaraka aminao mandrakariva Kristy, ho aminao anezany teny izany. Manasa anao hanondrika ny lohanao hivavaka. Ray masonao, meteza ho ao aminay mandrakariva.
aza mahafoina masaraka anay raha mijoro vavolombelona ho anao zay ampafantatra anao amin'ny olona rehetra omba anay mandrakarivany ianao na de mamay aza ny afo zay lalovanay dia miaraka aminay mandrakariva anao ary azonay antoka fa hitomboko ny finoanay ty rizo anao izay tononay vavaka aminaranao Jesosy amen.